Eo amizay taranja baolina kitra izay ihany fa ho an'ny sokajy zokiny dia Nomontsanin'ny ekipan'ny Cheminots tamin'ny mavesatra 7-0 ny ekipan'ny Fc Miary amin'ny Ambatofotsy. Eo amin'ny lalao baolina kitra sokajy zokiny karakarain'ny fikambanana Mpikitra eny Sabotsy Namehana eny, lalao izay natao omaly Sabotsy, anisan'ny niatrika an'izany lalao zany moa ny namana Norbe Rakotomalala. Mandravarava ny Cheminots Madarel amin'ny faninanana baolina kitra sokajy zokiny eny Sabotsy Namehana eny, lalao izay etivana omby mifaha izy ity izay karakarain'ny Mpikitra eny Sabotsy Namehana. Fandresena fanoroany ray no azon'izy ireo tamin'ny omaly Sabotsy teny Sabotsy Namehana raha nikatroka tamin'ny Fc Miary any Ambatofotsy. Nomontsanin'ny Cheminots tamin'ny mavesatra 7-0 ny Fc Miary. Vao nanomboka 3 minitra ny lalao dia irivo no napiditra ny baolina voalohany ho an'ny Cheminots. Minitra vitsy taorianan'io dia napiny bezaka iraindray zany, tarika 2-0 teo ny besetroka. Tany amin'ny minitra vitsy farana ny fizaram-potoana voalohany dia natafiditra baolina indray Zano lohalaran'ny Cheminots, 3-0 teo ny isa izay nentin'ny Ritota ny alasasatra. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia toy ny nanao fanazara-tena sisa ny Cheminots ka dia nisesisesy ny baolina matin'izy ireo. Ny fandimbo napiditra any baolina Artina ary Babali ary Rivo. Azo lazaina fa dia ao tsara ny fiarahana ho an'ny Cheminots, nety tsara sy nindrindra ihany koa ny fiarovatena tamin'ity lalao ity. Mbola itomo ny lalao fanintsanana amin'ity baolina kitra sokajy zokiny eny Sabotsy Namehana ity. Ekipa 10 no mifaninana ho an'ny mihoatra ny 20 taona eo amin'izay baolina kitra sokajy zokiny izay.